Ahoana ny fomba iantrehana amin'ny mpahombiazana no avy? Apetraka izany fanontaniana izany satria betsaka no mila ny valiny izany ao amin'ny Kristy. Asaiko anao hanaraka an'ity fandaran'iny verset ity ho amin'izany. Terain'Andriamanitra anao ny fitiavany antsika, arabaina asiana kopa-tanana ianao anio ary saorana satria manana safidy tsara ianao hanaraka an'izao fandarana izao hiara-mianatra eo tongotry Kristy isika. Manomboka ny fianarana, ao moa izany leva-dehibe rahantsika, fa manana zana-dohevitra anankiray mahaliana tsika hoe ahoana ny fomba hitrehana amin'ny mpahombiazana ny ho avy. Fanontaniana mipetraka amiko aminao amintsika rehetra izany, andeha hivavaka isika. Ray tsara indrindra tianao raha hahomby izay amin'ny fiatrehana ny ho avy. Fa izay kosa nefa raha tsy mandray toromarika avy aminao dia tsy hahomby. Miantehitra aminao ary izay amin'izany ary iainonao izay hoe inona no ahafahana mandroso amin'ny ho avy, hananana ho avy mahomby, dia ampaherezo izay andinika ny soratra masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Vita ny fianaranao teny amin'ny ambaratonga ambony, ahoana no hiatrehana ny ho avy? Na koa hoe amin'ny asa anankiray izay ataon'ny olona anankiray miasa, ahoana ny fomba hiatrehana ny ho avy? Amin'ny fiainan'ny tokantrano, ahoana ny fomba hiatrehana ny ho avy? Fa eto dia hoe hatrehana amin'ny mpahombiazana. Ny Jaonina 11 ilay resahantsika ombeniombeny dia manome antsika tokony amin'ny ho avy. Izany hoe tokony tena ho azontsika antoka ny ho avy. Mila motive mihitsy isika izany amin'ny ho avy. Rehefa mamaky an'io Jaonina 11 io. Natomboka Jesosy tamin'ny vaovao ratsy aloha izy tao amin'ny Jaonina 13. Dia rehefa avy eo amin'izay, ilay vaovao ratsy ny tenenin Jesosy eto dia ilay hoe misy anankiray aminareo hamadika ahy. Voatsindrona mihitsy ny fon'ny mpianatra hoe tena iza ary izany. Dia ao amin'ny Jaonina 13 amin'izay izy dia milaza vaovao mampalahelo indray. Inona indray izay vaovao mampalahelo izay? Andao anareo indray ahako. Efa mba mafy ny fanantenana teo izany hoe io ary Jesosy fa tena hiaraka amintsika foana akaiky amin'izay. Kanjo vao may mbola izay indray hoe andahoan'ny mpianatra Jesosy. Fa izay ilay niresahantsika hoe rehefa andao azy Jesosy dia tsy navelany amin'izao izy, fa nanafatrafatra, nametrapetraka fandaminana mazava tsara Jesosy. Dia ilay hitantsika eo amin'ny Jaonina 11 izay zavatra izay. Nisy fahatsiarovana sarobidiny raisin'ny mpianatra aloha teo. Fa izao hoe mafy ihany ity fisarahana amin'ny Jesosy ity hoe efa mba hangirana ny fiainana ve vao ho lasa amin'izay Jesosy. Dia izao no tenenin Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako, mahasoa ny mpianatra izany ilay fialan'i Jesosy. Ary tsika amin'izao androntsika izao tsy nahitan'i Jesosy mivantana, fa afaka mahita azy kosa isika amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Dia nanome toky Jesosy teo. Ary io toky io mihitsy ilay ahatonga antsika hoe hiatrika ny fiainana mpahombiazana rehefa azontsika tsara izy io. Ozy izy hoe andeha ho any amin'ny ray aho aloha, hanamboatra fitoerana ho anareo aho ao anatin'izay dia ho avy indray dia andray anareo ho any amiko. Gaga ny mpianatra hoe ho any amin'ny ray ahoana? Nga mbola tsy zay mbola tsy mahafantatra ny ray e. Dia ozy izy Jesosy hoe izay nahita ahy dia nahita ny ray. Isika ankehitriny izany tsy mbola nahitan'i Jesosy, tsy mbola nahita ny ray, fa mahafantatra kosa ny toetra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy satria mitovy tanteraka amin'Andriamanitra izany Jesosy. Ny zavatra nataon'i Jesosy tety ambony tany izay vakiantsika ao amin'ny soratra masina io izay izany nataon'ny ray raha izy koa izany niaraka tety ambonin'ny tany. Fa izao izay ny tena niresahan'i Jesosy dia ozy izy hoe ny ray ozy izy no manao ny asa mahagaga rehetra izay nataoko ary izy no mampahery ahy. Io izany ny tsiambaratelo ahatonga antsika andeha amin'ny mpahombiazana. Ny fahafantarantsika fa Andriamanitra kay no mikarakara antsika. Izy no mampahomby antsika amin'ny zavatra rehetra. Dia raisina tsara izay. Raisina dinihana ny soratra masina, raisina am-po ny tenenin'i Jesosy. Fa izay no manome fahombiazana asy ianao eo amin'ny fiainana. Na niezaka mafy Jesosy, niezaka mihitsy Jesosy nanintsy hevi-diso. Misy hevi-diso nahitsy tao amin'ny mpianatra hoe lavitra antsika nge izany Andriamanitra izany, tsy hitantsika anie izany Andriamanitra izany, tsy miraika amin'ny momba antsika izy. Nezahan' Jesosy nanitsy an'izay. Ary izay fanitsiana izay ao anatin'ny hafatra izay nanomezan'i Jesosy hoe aza malahelo ianareo
fa zao akaiky atsika Andriamanitra, vonona nampy atsika Andriamanitra na amin'ny alalan'ny izy Andriamanitra ray na i Jesosy Kristy zanany zay nirahany ny aina tety, na ny fanahy masina zay mbola nirahany indray rehefa lasa izy, dia izany ilay hoe miara-miasa amintsika ny lanitra ho amin'ny fahatanterahana ny famonjenantsika sy ny fiainana iainantsika. Ampahery antsika izy, mihevitra antsika izy fa tsy misaraka amintsika izany, ary miaraka amintsika foana izy, dia izay no tsy ambaratelon'ny fahombiazana. Mila miantehitra aminy zasy ianao dia tonga ny fahombiazana, ary nanome teny fikasana marobe izy. Ny hany ataontsika izany dia zao hoe dinihana ireo teny fikasana ireo, raisinam-po izy ireo, iainana izy ireo, fa avy amin'ny Jesosy, avy amin'Andriamanitra amafisy ny fanahy masina, dia tonga ny fahombiazana. Ampahery antsika Andriamanitra hivavaka isika. Tompo, misaotra betsaka fa tsy avelanao irery zahay, omenao toky be dia be zay, ary izany toky izany no mitondra amin'ny fiainanay fa tsy mandao anay fa miaraka aminay foana ianao, dia izany no manome fahombiazana. Rehefa miaraka aminao izany dia fahombiazana ny fiainana, fahombiazana izay mahay ny zavatra rehetra araka ny tenenin'ny apôstôly Paoly, enina dia misy aza ny fahoriana diavina amin'ny fiainana. Ampatanjaka anay tsirairay avy sy ampaheranay amin'izany mihitsy ianao amin'izao fiainana trehinay izao, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.